tafapetraka ankehitriny ny tranokala na sikleba ny sok na ny sampandrara misana ny fitsiriana sy ny fanarahamaso ny masomboly sy ny zava-maniry tsy maintsy atao mise à jour araka izany ireo angom-baovao antotan-kevitra sy antotanisa rehetra mahakasika izany nisy ny atrikasa fampifondronana n'ireo mpisitraka masomboly eto amin'ny foibe sy ireo avy any amin'ny faritra misy 20 anamafisana ny fahaiza-manao sy anatsarana ny fomba fiasa natao ny 15 hatramin'ny 17 febroary 2024 teny amin'ny CNIAGR Nanisana. Natao teto amin'ny CNIAGR Nanisana nandritra ny 3 andro ny atrikasa famondronana ireo mpitsirika masomboly avy any amin'ny faritra na ilay atao inspecteurs sy contrôleurs semenciers régionaux avy amin'ny faritra 12 zany hoe ity zany le andiany voalohany ilay atao hoe première vague fa mbola isy zany ny andiany faharoa na deuxième vague ho an'ireo faritra 12 ambiny. Ity atrikasa ity zany dia atrikasa natao indrindra hanatsarana ny fifandraisana eo amin'ny sok foibe sy ireo mpitsirika masomboly any amin'ny faritra ireo. Tena zava-dehibe tsy hoe iny site web iny mipetraka fa site web tena hoe vita mise à jour, tena hoe vita mise à jour ka tsy vitan'ny sok foibe rery zany manao an'izay mise à jour zay hoe isam-potoana fa tena tsy maintsy miara-miasa amin'ireo inspecteurs sy contrôleurs semenciers régionaux reo. Zay zany tena anton'ilay famondronana fa ankoatr'izay moa zany dia ararotina foana rehefa mampivondrondro zao ny fanamafisana ny fahaiza-manao na ny atao hoe renforcement de capacité dia nanao famelabelarana teto zao ny ireo mpiara-miasa amintsika ao amin'ny direction ny protection des végétaux. Marina fa ny sok dia rafitra iray napetraky ny fanjakana hiantsotrika sy hiadidy ny fampiarana ny lalàna sy ny fitsipika momba ny masomboly miaingy amin'ny fitsiriana atao eny an-tsaha eo ihany koa ny fakana ny santionany atao fitiliana any amin'ny laboratoire ka izy ireo no manome fakatoavana sy fanamarinana an'ilay masomboly.